Velotena Ivson. Io ny teny filamatra nandritra ny tsena be na foara Ankolany andian'ny fahafito izay notanterahana tao amin'ny Place de l'Indépendance tany Port-Berger faritry Sofia nandritry ny atelona dia ny 20, ny 12 ary ny 12 septambra 2024 lasa teo. Ny fandaharana asa fanohitra na prospéré niaraka tamin'ny anteneran'ny varotra sy ny industria no nikarakara ity hetsika ity. Varotra fampiratiana, serasera, fanetanana samihafa ary famelabelarana narahana ady hevitra no nandravana ity foara na fetim-bokatra ity. Tanjona ny fampifandraisana ireo mpandraharaha ara-barotra sy ireo vondron'ny tantsaha ary ny fampitomboana ny ari-karenan'ny mpamokatra. Amin'ny programme ampanjakana zany ny tanjon'ny foara Ankolany. Dindradindra zany ny tanjon'ny mpandraharaha ato anatin'ny faritra satria izahay dia miezaka mandresy lahatra ireo ataontsika hoe manam-panambola mpandraharaha tanteraka mba hiditra any amin'ny phase de production satria zay ihany no fanotra lehibe ahafahantsika mampitombo ny ari-karena faobe eto Madagasikara. Indrindradindra fitandrahana an'ireo ressources izay misy eto amintsika opportunité ho antsika zany ataontsika hoe crise alimentaire mondiale satria itsika manana tany famokarana. Tsika manana harena maro fa ny ankapobeny indraindray ny mpandraharaha dia tafiditra agnatin'ny secteur tertiaire ihany. Koa dia zahay zany mieritreritra hoe amin'ny programme fiarina izay nalefany zany dia eritreretinay hoe mba hiompana bebe kokoa amin'ny sehatra ara-pamokarana ny famatsiam-bola izay ary magnantegna ny olo ato zany magnantegna amin'ny famatsiam-bola ny programme fiarina mba tegna hisy fiantraikany indrindradindra amin'ny famokarana ka zay zany no hanifenitra ahafahantsika mahazo ny hoe norme quantitative satria ny raha tsy betsaka ny vokatra dia sarotrarotra ho an'ireo izay mpividy vokatra ny tonga eto satria ny tsena takiny resam-pirenena dia sady mitaky ny norme ary mitaky ny habetsahana ihany. Tsy izay ihany fa misy ihany koa ny lemaka izay fambolena katsaka ao Anandrano ankehitriny izay mahatratra 20 hektara ao Ampombibitika izay ahazoana vokatra 2,5 taona isaky ny hektara. Afa-po ireo tantsaha satria tafakatra 7,700 ariary ny reklamo amin'ny katsaka raha 500 ariary zany teo aloha nandritra ny tsenam-bokatra Ankolany. Vokatra tamin'ny taona aloha azo lazaina fa tsara satria tampoko zany avy eo efa tara kanefa mbola nahitana vokatra tsara. Amin'ny avy zany dia efa homaniko tsy le tany homaniko atao katsaka zany fa tsy ataoko vato. Tsy atao culture hafahafa fa dia efa tokako an'ny katsaka satria amin'izay fotoana zay zany maharaka le calendrier izay amin'ny technicien satria zareo mba misy torohevitra mba rahanjare zay hoe tokony amin'izao zao dia efa amin'io zay fa tsy misalasala tsy miany mety 100% zany ny bénéfice ilay vokatra vidiny rabe azoko. Ankoatra ny Black Eyes sy ny katsaka izay mampalaza ny faritry Sofia dia ahitana valatahaka fiompiana tantely ihany koa ao Marosely. Ahitana rogo na trano tantely miisa 20 ity toerana ity ka azoana mamy tantely 10 litatra ny rogo iray ary herintaona dia afaka mahazo vokatra. Miisa 10 ireo mpiofana izay nahazo fiofanana tamin'ity fiompiana tantely ity ary izy ireo indray no ampita fahaizana amin'ireo mpamokatra. Izany no natao dia mba hialana amin'ny fiompiana nentim-paharazana makany amin'ny manara-penitra ka ho tratra ny fenitra amin'ny anatsarana sy ny anabetsahana ka ho tonga matianina ireo mpamokatra. Taloha zany ny rogo nampiasaina tsy ohatr'izao fa na izy nalaina tany anaty lavabato na nalaina tany anaty hazo. Inona ny tombony sy mahasamihafa azy mahasamihafa azy zany dia ity rogo manara-penitra ity mizara anankiroa miavaka tsara. Ny ato ambany ato zany misy ny mpanjakany manatoto ny mpanjaka ary ny ato ambony misy ny mamy fotsiny. Ny manakana ny mpanjaka tsy hiakatra aty ambony dia misy atao hoe grille reine izay ny tantely rehetra moa zany tsy mitovy daholo fa ny mpanjakany somary lehibebe kokoa dia le grille reine zany tsy omby ao le mpanjaka fa le mpisondra mamy tantely afiakatra ato ambony. Zany hoe amin'ity ambony ity zany tsy misy atodina mpanjaka fa mamy daholo ny ato. Dia rehefa manao maka an'le mamy tantely dia le ato nahodina amin'ny mampiasa extracteur zany fa tsy mampiasa tanana intsony zany amin'ny famiasana an'le tantely zany amin'izay. Zay zany mahasamihafa an'ilay le rogo moa zany fiteny azy ety amin'ny faritra Sofia na
le trano tantely manara-penitra sy ilay neti-paharazana izay tsy maintsy fiazana amin'ny tanana. Inona no nahatonga an'izay fivana izay dia ny Prospere moa anatin'ny anisan'ny tohana ataony dia ny fampifandraisana ny mpividy, izany hoe ny opérateur de marché sy ny mpamokatra. Dia nahatonga ny izao hoe tsy maintsy avany amin'ilay neti-paharazana nakatia dia noho ny filan'ny tsena izay le fiarah-miasa amin'ny mpividy tantely izay dia mametraka mihitsy an'ireo izay tsy mila tantely azo avy amin'ny tanana, tsy maintsy azo avy amin'ny fampiasana ilay fanodonana na le extracteur. Raha ny vinavina zany dia tokony azo 10 litra isaky ny rogo. Izany hoe any amin'ny faran'ny taona any amin'ny desambra any zany dia mieritreritra fa azo 200 litra tantely. Ao anatin'ny herintaona ihany dia efa afaka mahazo vokatra. Raha ohatra tsika te hivelona amin'ilay tantely, izay moa ny tanjon'ny Prospere hoe ahoana ny hanatsarana ny fidiram-bolan'ny mpamokatra, dia tokony ohatran'izao zany no ananan'ny mpamboly anankiray mpiompy tantely anankiray dia mahavelona le izy. Miantso ireo mpandraharaha araka izany ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria any Sofia ampiasa vola betsaka satria vokatra azo trandrahana tsara ny amin'ny faritra iny.